Indray tomboko lasy tomboko avy fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24-7 araka rehefa nambara dia raha matoa Désiré Marie Stella Razana Maefa no vahintsika miraba tompoko. Miarabanao ndre matoa tsara vojanahary miaraby ihany koa mpanaraka an'ity fandarana solanga ity. Ya, ianao dia mpitondra teny ny ONG moa ny safidy association. Sady tena spécialité anao dia hoe analyste électorale. Zay ny anarana ve zany hoe analyste électorale zany sa aiho azy? Ianarana tsy maintsy ianarana zay ny tena marina. Aiza ny mianatra an'izany? Raha ny eto amintsika izy dia afaka tenentsika hoe lasa hoe formation sur l'état, misy moa zany reny fampiofanana omen'ireo mpiara-miombonantoka. Raha ny tenako manokana nomboka tamin'ny taona 2013 nefa nahazo fiofanana zany mahakasika ny fifidianana. Misy norme tsy maintsy arahana ve zany hoe fifidianana zany? Sa samy manana ny azy ny isam-pirenena sa samy manana ny azy isaky ny fifidianana? Ie, ny fifidianana samy manana ny anazy isaky ny firenena, zany hoe isaky ny firenena no mamaritra an'ilay ataony hoe norme na hoe le fomba hitantanany an'ilay fifidianana. Fa samy manana maizy azy ihany misy firenena? Samy manana maizy azy. Misy ara le firenena mametraka hoe tsy fifidianana fa mbola ohatran'ilay hoe andriamanjaka sy ny karazany, fa ny antsika manokana zao ny fidy an'ilay hoe démocratique Madagasikara dia izay mahatonga antsika an'ilay hoe misy fifidianana. Fa eto amintsika tsy mbola misy an'ilay hoe obligatoire ny mifidy? Ny lalàna antsika mbola tsy mametraka an'izay. Hatrany amin'ny fisoratana ao anatin'ny listim-pifidianana arany antsika tsy obligatoire. Zany hoe ny olom-pirenena anankiray afaka misoratra izy na afaka ihany koa izany tsy misoratra. Dia tsisy lalàna manery azy. Dia ireny mbola ady hevitra hatramin'izao hoe tokony tazona ve izay hoe manatsafidy ny olona sa hoe tokony terena. Misy firenena ohatra hoe ny any ivelany manasazy ny olom-pirenena izy zany raha ohatra ka tsy mifidy. Tsy mandeha mifidy satria izay koa ilay izy hoe raha tenentsika io zany hoe tsy maintsy dia inona zany hoe dia raha tsy manao dia ahoana. Ino moa anisan'le lesoka amin'ny lalàna antsika eto Madagasikara indrindra raha fifidianana ny resantsika fa mitonga any antsika angamba. Dia misy koa le hoe nisy sosokevitra tany aloha tany hoe rehefa tsy mahatratra ohatr'izao ny tahampandraisana anjara dia foana le fifidianana. Eto amintsika koa tsy misy an'izany tonga eo dia manan-kery foana. Na firy nataontsika hoe ohatra faingo isan-jato ny olona tonga nifidy teo. Dia ny 7 isan-jato no nijanona any an-trano ataontsika hoe ny mpifiditsika 1 tapitrisa ka ny iray alina ihany nandeha nifidy dia izay lanin'ny iray alina iny tsy maintsy eken'le malagasy manontolo. Dia lasa izay indray ny démocratie mantsy ny hoe didijadon'ny maro anisy manjary didijadon'ny vitsy anisa indray zany amin'ilay izy ary miatra ilay izy amin'izao amin'ny resaka izao hoe tsy izay indray ny andikako azy fa ilazako hoe ireo nanapa-kevitra satria mena safiditsika hoe anao fifidianana na ataontsika hoe référendum io na fifidianana filoham-pirenena na ataontsika teo farany teo zao ben'ny tanàna. Mahalala zany tsika hoe isy fifidianana eo dia ny tokony fantatsika koa hoe na andeha hifidy ianao na tsy andeha hifidy dia izay lany eo ekenao tsy maintsy ekenao. Indray izy miditra le tsy maintsy fa tsy afaka miteny zany tsika hoe zany ka mifidy an'io fa tsy maintsy ekentsika izay lany eo na izy na izy. Teo zao tena vitsy mihitsy ny olona mifidy raha ny ino misy ity ny antotanisana nananay safidy manokana satria anatin'ilay fomba fiasanay amin'ny 12 atoandro izay zany manontany andreo mpanaramaso miparitaka eran'ny Madagasikara hoe firy ny tany olona nifidy tamin'ny 12 dia le tamin'ny fifidianana farany teo ty ny hitanay no ambany indrindra tamin'ny 12 atoandro. Firy isan-jato? 20 faingo efatra le hitanay zany tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo. Tena ambany be zany Anisany ambany indrindra. Tamin'ny fifidianana solombavambahoaka le izy 20 faingo fito izay ny hitanay. Dia ny tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna tamin'ny taona 2014 izy 520 isan-jato teo kosa ny hita. Dia iny le anaovana hoe somary latsaka raha ny fomba fijerinay zany amin'ny antotanisa eo ampelantananay. Fa tamin'ny 12 atoandro zay? Fa rehefa nonjay vita le izy nanahoana le izy? Mbola ao anatin'ny fotoana zany zay zao mandray an'ilay angam-baovao amin'ireo mpanaramaso miparitaka eran'ny Madagasikara satria misy ny sasany ratsy rezo, ny sasany
hoe misy olona araka amin'ny réseau zany de mbola mitohy ny fandraisana ny taritra avy any amin'ny ekipa de mbola tsy afaka manome hoe firy zany rehefa tena rehefa feno ya fa tena fanontaniana mandeha tiako apetraka aminao fividianana ny resaka dehibe no teny hoe fividianana mividy fa tsy mifidy ahoana ny hevitro madame Stella ie fanontaniana manitikitika ny sainy beny sy ny maro tokoa zay hoe fividianana ve ny misy eto sa fividianana hoe mividy olona ve tsika sa mifidy olona teny anankiroa zay azo lazatsika hoe mifamatotra ihany fa anisany anankiray mamaritra tsina ny atsika hoe inona ny lalàna ny atao hoe fividianana de iny le mandehatra amin'le hoe fanaikana na fiantsoana mpifidy amin'ny alalan'le décret convocation des électeurs ozy izy ny fomba fitenitsika anazy matetika de rehefa mipetraka zany reny miaraka amin'ny lalàna isan-karazany de miteny amin'izay tsika zany ny voambolana ampiasaina amin'izay fotoana zay hoe fividianana rehefa avy amin'izay miplatsaka ho fidiana tsy maintsy mametraka paikady satria misy ady toerana amin'izay eo zany hoe ahoana ny fomba ataony de amin'iny amin'izay tsika no mahita n'ilay endrika isan-karazany izay toa ahitantsika hoe misy varotra indray manko satria tsika raha miteny hoe mividy de misy mpivarotra eo zany de misy mpividy de lasa iny no hitantsika taratra satria ohatrany hoe zay zany hitantsika ety ivelany hoe fividianana de ny mpilalao politika rehetrarehetra le mpilatsaka ho vidiana efa mahalala an'izay fitsipika izay ary samy lalao an'le izy araka an'izay entimanany sy amin'izay etreretany anazy eo de ahitantsika an'izay le hoe fividianana ve ty sa fividianana fa raha ho anay zany de hoe mba nara-maso fividianana kosa aloha izay fa tsy ny hoe ny fividianana zany hoe tsy ao ho an'ny safidy zany tsy le resaka etika zany ny zava-dehibe fa le hoe ahoana ny fomba fandresen-dahatra ny olona hifidy an'le candidat tsy hoe tsy zava-dehibe ao anay ny etika ny etondray no ampatsiahy hoe manina izahay isafidy no manara-maso ny antony aloha voalohany indrindra de le mba hahafahana amin'izay hoe ny anay mimpanara-maso zany aloha mijery koa izay toy ny asanay rehefa vita lay fividianana de manao indray zahay an'ilay ataontsika hoe plaidoianana de manao indray zahay an'ilay ataontsika hoe plaidoyer manetsika an'ireo tompoem manetsika an'ireo tompona andraikitra isa-tsokajiny amin'le hoe fanatsarana ny lalàna ka izay indrindra mantsy efa mataona ny maro nareo fividianana be dehibe nefa nidiavinareo me tsara sa me ratsy ny fividianana eto Madagasikara misy lafiny miatsara de misy lafiny tena hoe lay mpanao politika zany mahita hevitra foana ialana le andikanany lalàna mpanao politika sy ny tompona andraikitra mpikarakara koa raha mitika sy ny tompona andraikitra mpikarakara koa raha miteny moa tsika niny hoe ny tompona andraikitra mpikarakara raha araka ny voalazan'ny lalaam-pandrenina atsika zany de ny seni zany napetraka amin'izay rafitra zay miara-miasa akaika amin'ny ministerany atitany de reny zany no ahitanay hoe indraindray tsy misy an'ilay finiavana handeha amin'le araka ny tokony ho izy satria le izy misy le hoe lalàna de misy indray nefa ny hoe fomba fiasa izay afaka hatsaraina de misy ny raisin'ny seni raha ny seni ohatra ny resantsika fa misy kosa no idiny zareo isaka anytany anao mihitsy ny ary hoe misy mieno ihany ve nareo ty sa tsy misy fa ohatra mifanohitra be ny any zatra teneninareo safidy ohatra sy ny seni mpikarakara fividianana ie tonga de mahasamy mamala hoe misy miaina izay fa hoe misy manatanteraka ve ny zatra tanterahanay ateneninay eo amin'izay no mbola ady dingana manaraka fa tena misy miaino izay